so tokony angina izy amindra fo amitsika ny Andriamanitra falibetsika satria eto izy halleluia dia farana mba tokany fanompoana ataontsika eto tsy fombafomba na fazarana dia zay fanentana nataona ety anoloana ohatra hoe ato misy an'ity ramatoa kely ity hitarika atsika amin'ny hira fiderana na fiankofana io dia aoka andrainjary ianao fa endrika anankiray anompona an'Andriamanitra izany eo koa ny tenako hitondra atsika hitarika atsika hanao vavaka dia aoka tena hivavaka be mihitsy ianao tena sehoy fa vonona ny anompan'Andriamanitra ianao fa azo valiny tsara avy any an-danitra isika deo hivavaka tsika tompoko ranay izay ny an-danitra omena voninahitra ianao misaotra ny amin'ny fotoana androany zay nitondranao ana eto tantananao ana eto ka toka eto izay mba nompanao sy anome voninahitra anao Andriamanitra totoa amin'ny anaran'i Jesosy apetraka hipelantananao ny fotoana rehetra zay ataona izao ary hotoizanay amin'ny 20 hotoizanay RHEFI amin'ny anaran'i Jesosy tena nompanao zahay ary ianao ihany koa aneho fahasoavana aminay saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen hitsanga atsika andray andreto mpitarika fiderana reto amin'ny tehaka revidevitra alefa azy toy izy ny te-tananao mafo an'i Jesosy da tsika no fahofantanantsika ho an'Andriamanitra satria falitsika amin'ity maraina ity tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany minao fa tena faly ianao eto androany amen araky ny teny mpanompon'Andriamanitra teo dia aseho io fa tena hitady an'i Jesosy ny atongavanao eto sady zany hoe tsy olona no hitanao na tadidinao eto fa Jesosy amen dia andao tsika amin'ity maraina ity laza amin'i Jesosy hoe Jesosy sakafo ny maso ny foko mba hitako anao oka ianao rery no hitako eto androany amen ambaratsika ankiry zany raha mety ianao dia milaza sady hoe Jesosy sakafo ny maso ny foko fa te eona manokana aminao indray amin'ity androany ity ndao tsika te hatanana mafo an'i Jesosy
mbola misy mafimafy noho izany dia lazao ihany Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Ahitana. Asandrado ny tananao dia lazao ihany masina dia ahitanao ao Masina, masina, masina. Oh, Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. ahitanao ao ahitanao ao ianao no tiako hita eto androany ianao no tiako re Jesosy dia ahitanao ao dia ahitanao ao akopeny maso ny nofonao dia ndaontsika ampitodika ny fifatoantsika ao amin'i Jesosy eto izay Jesosy amin'ity maraina ity etaeta vavaondray no entinay mitady ianao eto amin'ity toerana ity hitanao Jesosy ny faniriany tsirairay any anatiny any hitanao Jesosy ny etaetany tsirairay androany izay maniry indray izay mba hoentinao miakatra tonga eo anatrehanao te hanana fionana manokana izay amin'ilay mpamorona anay dia ianao izany tompo androany Jesosy ny vavakay dia hoeto izay ampahitao mihoatra izay Jesosy tsy te hionina fotsiny izay amin'izay efa hitanay sy fantatra hatramin'izay fa tianay hiakatra izay hiakatra amina avo ambonimbony kokoa tompo afaka milaza venao Jesosy te ahitanao mihoatra androany te arehanao mihoatra indray androany lazao zany te ahitanao atompo te hifandray aminao lalina indray Jesosy tsy mionina fotsiny eny amin'ny sisisisiny fa te ho any amin'ny lalala kokoa te arehanao hiteny amiko indray amin'ity androany ity aofa foana milanitra tananao dia milandratrany Jesosy Andriamanitra ianao lazao Jesosy hoe maniry ianao ao mihoatra noho izany Jesosy no andradraiko anao mihoatra noho izany no iandrandrako anao te hitondra fanatitra manipofonitra manao lay rano velona tompony aina sy fana lazao Jesosy hoe ento miakatra tompo ento miakatra sy toia hoariamina te ahitanao natsarany lanitra ento manidina hoeny aminao kanizina ahita mihoatra neto antany mifanaiko utafakambana minawa aofa foana milanitra ny tananao lohariny ataitanao lalao amin'ny Jesosy amin'ity marain'ity maniry anao maniry anao Hiroiana Andriamanitro Andriamanitro ianao
no andrandrako anao nikambana aminao tompo androany zay jesosy dia omenay lanja ny fiombonana aminao ny firaisanay aminao jesosy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra androany zay te hiveriny eto tongotrao dia ampifamatra ny momba nay rehetra fotsiny aminao jesosy fa ianao no ilainay jesosy avery zay raha lavitra anao hoaiza moa zay raha tsy eo aminao tompo tsisy toerana hafa mahatsara anay afa-tsy ny eo aminao anio jesosy tsy nay lasainy zany androany omelanja ny fisiny jesosy eo amin'ny fiainanao tsika rilaza hoe le rivotsy ainako le rivotsy ainako le rivotsy ainako ny fanatrehanao ny tompo je t'aime tu mi te amicu in toi Milano mafia tu Jesus veria orazione veria orazione le rivuciainako le rivuciainako ni fanatrehanao tompo ni fanatrehanao
alefanao any feonao dia lazao hoe isoa tombo isoa milanao mafianto fega fenorazio iana akipimy masonao apetrao amin'ny fonao tananao Andriamanitro mivavaka aminao ny mpanomponao amin'izao ry izao ho an'izao fiangonana tonga maro eto androany noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay efa nomenao anay nataonao maty teo ambony hazo fijaliana navelanao nalatsa-dray ihany koa teo ambony hazo fijaliana ary nalevina natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo petraka eo an-tanakavanana ho Andriamanitra manao fifonana ho anay izy mamindra-fo aminay rehetra mamindra-fo aminay rehetra ary ny devoly mpiapanga sy mpanameloko tsy avelako anetsika andreo olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy fa izy rehetra tompo ny fanahinao any amangy azy ka ho fatany fa noho ny amin'i Jesosy dia manamarina azy ianao foana ny fiampangana sy ny fanamelona ataon'ny devoly ary amin'ity androandroany ity zay rehetra tonga eto dia hitany voninahitra ao
ahita ny voninahitra ao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Samy maka toerany avokoa tsika rehetra tompoko. Mbola hotoizantsika ihany ny fanompoana tompo amin'izao fotoana izao fa amin'ny alalan'ny fanomezana indray no anatanterantsika azy. Zao ny teniko aminareo. Aza mba isan'ny olona miemitra isika amin'izao vaninandro farany izao. Manina moa tsy ndriko hoe vaninandro farany. Be dia be mihitsy ny atakana devoly zay manam-pempo saitsika, manan-kevy antsika fa tsy ho tafita intsony ny olombelona amin'izao andro dia avintsika izao. Dia hoy aho hoe ny olona izao tontolo izao, ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra ekena fa sarotra ny inona fa mbola tafita izy. Fa arakaraka ny andehanany andro ny volana ny taona miasarotra ny fiainana eto ambonin'ny tany. Fa ho antsika ho manompo an'Andriamanitra kosa afaka hatsimbadika Andriamanitra ny tantara. Afaka hatsimbadika Andriamanitra ny tantara. Ho porofon'Andriamanitra fa arakaraka ny andehanana ny vola sy ny taona dia azon'Andriamanitra soaviny ianao. Ka raha olona nandady ianao afaka hitsangana indray. Raha olona resy ianao teo aloha ho mpandresy indray. Ho tanteraka amin'izay mino anay izany. Da hiteka mafy isika. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Rehefa avy eo tsika roso amin'ny endrika fampona anankiray anaterana ny fanatitra. Fa amin'izao farantaona izao moa fantatsika fa fety ny andro. Angamba ny tokony hanao hira anankiray isika miaraka mielon'ny hanomezantsika fanatitra teny faliana iravoravoana andehizana. Amen. Satria tsika ny ty faraparan'ny taona ity isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao. Amen. Amen. Hitsangana aritsika ho raintsika mitarika fiderana dia hira hiaraka amin'izy ireo tsika. Fety ny andro. Raha zany ve mirehitra ny jiro ohatrany plafond mamirapiratra. Entina maneho hoe andro mafaly ny androntsika zao. Alefa azy. Mbola hifaly tsika eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra sa tsy zany ve? Zao tsika nomboka te-hatananao any tompo azajana te-hatananao Fifali
maka ny toerantsika rehetra daotsika hitondra ny fanomezana ny ampafolokarena ny fanatitra fanaontsika mahazatra ho tanterantsika amin'izao fotoana izao dia aza manaiky hoelikely ny devoly ianao hoe sahirana be amin'izao fotoana izao a ka angamba ny tsy afaka tena manao ampafolokarena aza manaiky voasito ny devoly amin'izany ianao raha sanatria ka mahatsapa misy ady mafimafy atrehanao tsy maintsy mijoro anao tsy maintsy mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ary matoky ny tenin'Andriamanitra ary miandry an'Andriamanitra monjy anao amen na da ho ary a miroso ianareo izay tondra ampafolokarena dia rehefa avy eo tatazana eny toera fanatitra fanaontsika mahazatra tompoko mbola itoy ihany ny fitiarana tompo
iteka ho an'Andriamanitra isika. Halleloja. Dia mbola mijanona eo tolo zany a ianareo a. Ny lohateny ny tenin'Andriamanitra izay ambarako aminareo eto a eno tsara. Natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Na inona olana, na inona zavatra sarotra, na inona ady hatrehana. Zao ihany eto Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ino nanambarako fa natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Vakitsika ny Baiboly. Vakitsika ny Baiboly atao amin'ny Samuela voalohany. Toko fafito ambin'ny folo, ny andininy faefatra amby dimampolo. Andininy fa raika amby dimampolo manomboka teo. Ary noho ny olona ny teny izay nataon'i Davida dia nambarana tamin'ny Saoly ka dia naniraka nakazy izy. Ary Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy hoketraka amin'ilay io ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina Goliata be io. Andiny fatelo amby telopolo. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao anaka nandeha hiady amin'io Filistina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatrenenana. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondro ndrainy, ary nisy lolana sibera tonga ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry, dia nanetsika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatra izy dia no azongo tamin'ny sominy ary nasiko ka matiko. Ny liona sy mibera samy novonomy mpanomponao, ary io Filistina Goliata be tsy mofora io dia tahaka ny anankiray amin'ireny, satria miaiky ny miara-milan'Andriamanitra velona izy. Ary koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy mibera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary ombanao ane Jehovah. Korintianina voalohany indray toko fadimy ambin'ny folo, dia vakitsika ny andimy fafito amby dimampolo. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Halleloja. Halleloja. Andaontsika mbola hanao hira anankiray ho fanehoana hafaliana, satria io tenin'Andriamanitra izay novakina io ho araka io ny itondran'Andriamanitra antsika amin'ity taona 5 amby 10 arivo ity. Alefa ary mpitarika fidiarana epitsakana antsika rehetra hanao hira am-pifaliana. Samy miramafy izy, samy manatitra ny feony, izay manandeha dia mandeha izy. Amin'ny fifaliana no hiterana azy, amin'ny fiodiana no ankalazaina, isika rehetra no hira isaina, hitera mavy ilay tomponaina, amin'ny tean-tanana le komity, andao azefa ny raisity. Samy mandeha. Alefa ihany. Amin'ny fifaliana no hiterana azy, ireo alahady hiala ho azy, isika rehetra no tokony hidera, ny olana hiody anjera, hariva saina isika ety, hiaide hiala azy. Hiterana, itsy olana, hatramin'izay ary toy androany,
hiala azy isika rehetra no tokony de ny olana indeha anjera na ilasaina isekety iange iarany iterana itsy olana hatramin'izay ary toyandroany iatranio ary nioany atokatsika iterana iterana itsy olana hatramin'izay ary toyandroany iatranio ary nioany atokatsika iterana Terra, se fala terra, terra, rompe. Iterana, itiula, hacham sayari tu yanjani, ariniwa, atukatika iterana, iterana. Itiulang asam saya itu ya Tuhan yang jadi hari niwa aku kasih iterana iterana ya itiulang asam saya itu ya Tuhan yang jadi hari niwa aku kasih iterana ya itiulang asam saya itu ya Tuhan yang jadi atukatika iterana Alleluia samy makatoerantsika dia mbola eo ihany ny ekipatsika zay mpitarika fiderana fa mbola isy hira entin'izy ireo anomeza voninahitra an'Andriamanitra ao tenatenany afatra ambarao ry fiangonana rehetra tonga eto isa daholo moa zany fiangonana lasaiko zany ajakany ny tanana hoy aho aminareo marina be mihitsy ilohaten'ny afatra nambarako taminareo io natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra natao andresy daholo isika rehetra tonga eto. Amen. Tsy misy avahana io fa na dia ianareo samba tonga eto azy mbola vaovao be mihitsy tonga eto zao no ambarako nataon'Andriamanitra andresy sika rehetra lay Andriamanitra ivavahantsika izy no nahary an'izao rehetra izao izy no nahary antsika zanak'olombelona androany ambarako pasahina fa izy no miatoka an'izany fandreseny izany eo amintsika isam-batan'olona marina be mihitsy le teny nataon'i Paoly Korintiana voalohany 12:20 ho Paoly isarana ny Andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany lay nahary antsika zanak'olombelona isarana ny Andriamanitra tena misaotra azy isika satria nahoana vavolombelona zany ho Paoly fa nataony nandresy aho navoaka no mpandresy aho no izy no Jesosy Kristy zanaka latokan'Andriamanitra zay efa nomeny atsika ara baiboly mihitsy io teny io ary ho tanteraka amintsika rehetra eto androany no Jesosy dia mendrika omena fandresena ianao zay rehetra mino an'izany dia ankatany hiteka mafy izy riavanao tena manome fandresena ho an'ny olona zay manompo azy sy ny olona zay asa Andriamanitra manamarina izany ny tantarany Davida ndray mandeha ny fanena tamin'ny liona Davida ny fampitolona tamin'ny liona Davida dia ahoana no voalasa baiboly nandresy Davida no izy no lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao
amen. Ama olombelona olombelona impossible mihitsy zany hoe olombelona ifampitolona amin'ny liona ka resy azy. Ndre mandeha ihany koa ny fanena tamin'ny orsa be Davida, dia ny fampitolona tamin'ny orsa io ihany koa izy, resin'le orsa ary matiny. Isa no natoka azy nandresy tahaka izany, lay Andriamanitra zay vavany no nampandresy azy. Amen. Ndre mandeha ihany koa arak'ilay teny vakina teo, niata amin'ny Goliata be Davida. Goliata zay vavety lava be, manana fitaovam-pidiana ary fomba. Zany no niata amin'ny Davida, kanefa dia resy mora foana Goliata, ary matany Davida mihitsy Goliata. Halleluja. Iza no natoka Davida nandresy? Lay Andriamanitra zay ivavahany. Amen. Andeo hiteka mafon'Andriamanitra isika. Dia zao ny zavatra lehibe taorina ny fandresena mezinezina azony Davida, dia notahin'Andriamanitra be mihitsy a Davida. Andao nge vakitsika Samuela voalohany toko 7 vakina amin'ny anara Jesosy a ny 4:30 ka hatramin'ny 9:30. Avy eo digantsika ary amin'ny 9:20. Vakina amin'ny anara Jesosy. Fa ho Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondrony rainy, ary nisy liona sy bera, orsa io bera io, tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanetsika azy aho, zany hoe noenjeko lay liona zay nitondra lay zanak'ondry. Dia mitovy amin'izany koa zavatra tranga tateoriana, noenjeko izy lay orsa be tondra zanak'ondry, ary azoko teny ambavany lay zanak'ondry. Rehefa nahita zany lay liona na lay orsa be tetezitra, dia Davida indray no kasainy hoaniny. Dia zao voasoratra, ary noho ny andramatra izy no azongo tamin'ny sominy ary nasiko ka matiko. Ry mpanjako, jory vavolomelona aminao aho, ny liona sy mibera samy novolony mpanomponao. Ary io Filistina Goliata be io, tsy mifora io, ho takiny anankiray amin'ireny, satria niaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona izy. Amen. Dia ary amin'ny 9:30 rehefa avy nandresy tahaka izany Davida, dia notahin'Andriamanitra be Davida sy ny zanak'Israely. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanesika mafy ny Filistina rehetra, ka namabo ny tobiny koa. Ry fiangonana rehetra tonga eto, tahaka izany no tian'Andriamanitra atao amintsika amin'ity faraparan-taona ity. Amen. Lay Andriamanitra zay nampandresany Davida nanoloana ny liona sy ny orsa be, nanoloana Goliata be, izy no hoeny amintsika rehetrarehetra, na ny amin'ny tokantrano misy antsika any, na ny toeram-piasantsika any. Izy no hitratsetra amokana ho mpandresy, amokana ho mpandresy, atsiteka mafy be. Halleluja. Miteny an'izany eo ry havana malala, satria le teny nambaran'i Paoly teo no raisiko, ho teny tena marina, teny tena mitombony. Korinthiana 2:20 manao hoe Andriamanitra no ampandresantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ankoatran'izany, Andriamanitra ampandresantsika satria izahay izao zay mijoro atao anaty ianareo dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny tena ataonay, tena votsitray, amin'ny alalan'ny vavaka ataonay ho anareo, dia ataon'Andriamanitra mpandresy ianareo. Ny tenin'ny Baiboly efa milaza hoe noho ny amin'i Jesosy dia mpandresy isika
ambon'izany ny fisiana polopolin'Andriamanitra dia mahatoka anareo ho avoaka an'Andriamanitra mpandresy. Amen. Tantarain'ny Baiboly mantsy fa izahay izao dia tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Arabaky teny mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Paul apôstôly efa niteny izany ao amin'ny Korintana voalohany 7:7. Zay ny teniny tamin'ireo mpino tao Korito. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ozy izy. Ary ama-piara-miasa anay amin'Andriamanitra dia miasa tokoa Andriamanitra manamarina ny teny ataonay. Koa ny teny izahay hatrany fiandohan'ny taona indrindra fa tato ato hoe ho ataon'Andriamanitra mpandresy isika amin'izao farantaona izao, toy ny hoe hovan'Andriamanitra ny olana misy amintsika amin'izao farantaona izao, toy ny hoe ho tahina isika atoato, toy ny hoe ho valiana daholo ny vavaka rehetra nataontsika. Tena ho ataon'Andriamanitra izany ry havana. Tena ho ataon'Andriamanitra izany. Amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsy isika ilazana fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ary amin'ny alalanay no anaovan'Andriamanitra hetsika lehibe ho anareo fiangonana. Andonge ho vakitsika ny Isaia 4:7. Dia tsy io zany no vakiko fa dika teny hafa no vakiko. Dika teny dième. Zao no voalaza. Aromeo, Andriamanitra no miteny eto. Aromeko lanjany ny tenin'ireo mpanompoko. Mazava aminao ve zany teny zany? Aromeko lanjany ny tenin'ireo mpanompoko. Ary ataoko tanteraka ny fikasan'ireo zay ny radio. Tsy edikevitra zany teny zany fa tena marina be mihitsy. Raha misy zany teny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra manan-danja. Dia mazava be fa zay lazainay zany ho amarin'Andriamanitra, ho tanteran'Andriamanitra. Ary misy fotoana dia maniraka anay Andriamanitra na tonga eo aminay fikasana amitahiraka. Dia hoy Andriamanitra hoe ho tanterako reny iraka mpanaoviko anareo reny satria mpanompoka anareo. Amen. Hoy akeo ny Baiboly ao amin'ny Matthieu 7:20. Jesosy indray no miteny eto. Hoy izy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Tiany Jesosy ambara dia izao, rehefa misy zavatra afatotrareo ety ambony tany dia ekena any an-danitra ny famatorana an'izany. Rehefa misy zavatra vahanareo ety ambony tany dia ekena any an-danitra ny famahana an'izany zavatra vahanareo izany. Ka androany zany mijoreto manamafy fa amin'ity faraparan-taona ity ho avoaka ny Andriamanitra mpandresika rehetra. Ho valiana vavaka tsika rehetra. Ho esorina manoloana ny olana tsika rehetra. Ho tahina be tsika rehetra. Isika miteny azany tonga dia mirakoraka ny any an-danitra. Dia hoy ny any an-danitra hoe amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Ho tanteraka aminareo an'izany. Ho tanteraka amintsika rehetra an'izany. Fa ity ny tena anisan'ny goavana be. Tena na izary ny maly raha namaky Baiboly dia ozako tenina goavana ity. Tompo, tehirizo aho ho mpanomponao, hitoetra tsara ho anao. Tehirizo aho satria efa nametranao andraikitra be. Jaona 2:20. Io zany no tena pirofo anankiray lehibe fa
tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa zahay. O Jesosy, na elokiza no avelanareo dia voavely zany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo tsy voavely izany. Mazava aminareo ve zany teny zany? Raha misy zao aminareo nanota, nanao ny tsinety, manatona ny mpanompon'ny Andriamanitra, hoe pastera avelo ny eloko. Avitsory, iny zavatra nadiso ahiny. Dia ho zahay hoe, eny arala, eny ranabavy, vahako, voavela ny eloko ao. Tonga dia manaiky ny any an-danitra. Amen! Fa raha ohatra kosa, ka hiteny mpanompon'Andriamanitra hoe miala tsy hamelanao ny amin'izany mihitsy aho. Tena tsy hamelanao ny amin'izany aho. Hotavely ianao. Ary tsy afaka anao vava be ianao hoe, ka rehefa tsy hamelanao zao any amin'Andriamanitra iresaka e. Dia hoy Andriamanitra, inona ny tenin'ny mpanompoko taminao? Tsy afaka manoatra, fa zay nambaram-panompoko no ekeko aty an-danitra. Tavela ianao. Ka matoka amin'ny tantara izany a, mba inonareo fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa zahay. Ary ny tena aloka vavanay aminareo reny dia tsy teny manitsidina fotsiny, na teny mba hoe lazaina fotsiny, fa teny tena ho amarin'Andriamanitra. Amen. Olay lohateny tery aloha, natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra, natao andresy ianareo amin'izao faraparan-taona izao. Fanampy izany tsy maintsy mandresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Ry fiangonana, tena marina be mihitsy izany tena ambarako aminareo izany. Ary efa vonina be mihitsy Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy izay miaraka amintsika eto, fa hitondrantsika ho amin'ny fandresena mezinezy izy atoato. Jesosy eo, raha eo, engane, ka tsy rapitsy vao ataonao zany na amin'ny herinandro ambony, fa amin'ireo fozin'ny fiangonana. Androany ataovy mpandresy ny olonao. Androany ataovy mpandresy ny olonao. Ho tanteraka aminareo nanao amen. Fa ity ny condition. Nametraka condition mantsy aho a, satria hitako anaty'ity baiboly ity, misy olon'Andriamanitra nandresy izy tany aloha, fa tateoriana resindray izy. Dia zay mahatonga le condition ambarako amintsika. Ny condition voalohany, ny olona ataon'Andriamanitra mandresy atoato melon'ny amaranantaona, ny olona natao hotahiny, ny olona hovaliana vavaka, ny olona anehoan'Andriamanitra ny fahatanterahantsodrano, dia ireo olona efa nino an Jesosy sy ireo olona efa nandray an Jesosy. Amen. Noho izany, raha tiantsika rehetrarehetra tonga eto, ny voako mpandresy ara-bako teny, satria izay ny teny efa nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra efa hatramin'ny ela, ary mbola nambarany teo, dia tsotra. Tsy maintsy manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Amen. Ilay Jesosy ay monina ao anatsika matsy no ambaran'ny baiboly fa atao lalana ahafahan'Andriamanitra le naharana zao rehetra zao mampandresy antsika. Dikan'izany, raha ohatra ka tsy manana Jesosy ianao fa mpivavaka ato fotsiny, tsy manana Jesosy ianao fa hoe fiangonana kristianina fotsiny, dia tsy misy azon'Andriamanitra atao anao. Mazava kely le tena nataon'i Paoly, isaorany Andriamanitra zay manome fandresena antsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany ho antsika tonga eto, na iza, samy mamantatra ny fiainana, samy mamantatra ny tantaram-piainana. Efa nandray an Jesosy ve anao? Efa manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ve anao?
sasanatria efa tao amin'ilao tokoa Jesosy tany aloha fanketiny efa niala izy satria ny zavatra nataonao dia niala Jesosy. Ry havana malala, raha ohatra ka tsy manana Jesosy ianao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao ho anao mihitsy. Tsy misy azon'Andriamanitra atao ho anao mihitsy. Condition faharoa, ny olona ataon'Andriamanitra mandresy amin'izao farantaona izao, ny olona eken'Andriamanitra ho tahina ihany koa amin'izao farantaona izao, ny olona valiana vavaka, ny olona anehoan'Andriamanitra ny fahatanterany ny tsodrano na tena efa navotsitra, dia ireo olona, ireo mpino mandaha ota. Zany hoe mitoetra ho tsy manota intsony izy. Tsy manao tahaka fanao zao tontolo zao intsony izy. Matoa moa ny Baiboly miteny an'izany dia afaka ny tsy hanota mihitsy isika. Tena afaka ny tsy hanota mihitsy ny olon'Andriamanitra rehetra. Eno ke ty tantara ity ilazako aminareo fa raha vao misy ota ho fiainanao dia tsy hamonjy anao Andriamanitra. Tantara zanak'Israely no tantarako aminareo. Olon'Andriamanitra zareo reo. Nataiza ny toerana nalehana dia nataon'Andriamanitra nandresy foana ny zanak'Israely. Na olana, na zavatra sarotra, na ady manao ahoana sy manao ahoana ny herina, dia izao nataon'Andriamanitra nandresy foana ny zanak'Israely. Fa nisy fotoana kosa ry zareo resy, tena resy. Ary zany no antony nahatonga an'i Josoa tena kivy tanteraka mihitsy izy. Inona re ty manjo anay na ninona re no resy tak'izao zahay dia nivitin'i Josoa mihitsy ny lambany, dia nakavovoka izy na tsy peteny ambony lohany, dia nitsikasiasany tamin'ny tany nosindavenina izy. Resy ny miaramilan'i Josoa. Nalahelo Andriamanitra tamin'izany, nalahelo be an'i Josoa mihitsy izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Josoa, ry Josoa, mitsangana ianao. Mitsangana ianao, miarena ianao, aza manao anio ianao. Fa ho tantarako aminao ny antony nahatonga anareo resy. Resy ianareo satria nisy tao aminareo nanota. Nisy tao aminareo nanao ny tsy fanao. Dia zao no teko aminao ry Josoa, esory rialo aminareo le ota. Esory rialo aminareo le olona nanota. Zay fotra natonga anareo resy. Fa raha tsy miala aminareo ny ota, tsy avy araka aminareo mihitsy aho. Tsy ho avy araka aminareo. Andao vakina Josoa 7. Dia manomboka amin'ny 10. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, mitsangana, nahoana miakoaka toy izao ianao. Efa nanota ny Israely ka nivady hafanekeko, izay nandideko azy. Fefanaka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy nametaka koa ka nataony ao amin'ny entana. Mazava zany le teny nataon'Andriamanitra fanazavana nataony tamin'i Josoa. 12, koa tsy mahajany eo alohan'ny fahavalony zanak'Israely. Miamboa alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina no izy nanota. Dia hoy indray Andriamanitra, tsy eo ambanareo intsony aho, tsy araka aminareo mihitsy aho, raha tsy ho le vonona, tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Le ota zany mila esorina eo aminareo. Mitsangana ry Josoa, mana masinina vahoaka, ka lazao hoe mana masinina ny tenanareo mandra-pamaraina, fa zao lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Eo aminao misy zavatra efa voaozina ry Israely eo. Koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao, mandra-panezitrareo zavatra efa voaozina, tsy eo aminareo intsony. Amafisiko zany ny condition faharoa.
amin'ny mahafiangonana atsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika raha tiatsika ny ahita fandresena lehibe atoato ny impossible tonga possible raha tiatsika ny ahita zany atao hoe miracle ho ianareo dia tsotra aza manoty entsony ianao androany raha ohatra ka nanoty ianao ataovy fifonana ataovy fibebahana aza mangatakandro raha pitso na afaka pitso vao anao an'izany ianao fa izao dia izao ihany androany dia androany ihany dia ataovy fifonana ataovy fibebahana satria Andriamanitra efa nanomina programa ny ampandresantsika io teny voasoratra io tsy hoe ho aminareo mihitsy ho i Andriamanitra mandra-panesitrareo ny fahotanareo mandra-panesitrareo an'ilay zavatra efa voazona eo aminareo fa raha voatiko mialy zany dia faingana ho avy aho dia ampandresanareo amen amen ny tompany amendra fo amintsika rehetra dia amin'izao fotoana izao ary andeotsika hivavaka voalohany aloha samy andiny tena hoe efa nino an Jesosy ve anao efa nandrain Jesosy ve anao ary mbola ao anatinao ve Jesosy sasanatria efa niala taminao ilay Jesosy efa nastoerana fahiny dia andeotsika hivavaka dia hanamafy ny fiverenan'i Jesosy ny fonenan'i Jesosy atao anatsika dia ao anatin'izany ihany koa raha nanota ianao aza manamariteny aza iritrana mihafa ny fahotanao fa zao dia zao metezanao iaiky metezanao hibebaka fa aingana be mihitsy ny famonjen'Andriamanitra ny olona tena aingana be ianonke ty tantaratarako aminareo ity dia miomana anareo mpidera avy eo mielon'le vavaka anao hira anankiray etsika miakohoka amin'Andriamanitra isika ianonke ty tantarako aminareo ity be dia be ny olona tonga amboroko mitaraina mitomany satria nindram-bola tany amin'ny banky hony izy dia tsy voaverina ivola io dia mandrahona ny banky aka ny entana izay natao antoka atao an-trano na hoe apitraza amin'ny tribonaly dia mety higadra izy dia ty ny tena olana Andriamanitra indray ny mentsiny zay nge tena manompan'Andriamanitra mihitsy apastera tena vavaka be fa dia tsy haiko mihitsy hoe maninona Andriamanitra tsy mamonjy ahy efa mifadianina ho ny sasany miary tory be mihitsy ho ny sasany manao vavaka fa maninona Andriamanitra tsy mamonjy ahy masiny Andriamanitra ohatrany hoe Andriamanitra indray ny diso aminy dia sasatray mieritreritra fa tsy ato amin'ity fiangonana ty Andriamanitra ohatrany hoe tsy tena mitombona le teny ataona mpanompon'Andriamanitra reny tena vototra mpanompon'Andriamanitra ireny dia santona zany tantarako aminareo zany dia avelako itiany ihany le olona avelako itiany ihany sady miteny no mitomany dia rehefa afa-po izy dia izao ny teniko aminy azafady madama ho manontany anao mielon'ny nindraha manao vola tany amin'ny banky niera tamin'Andriamanitra vianao sady tsy niera taminy nanontany an'Andriamanitra vianao fa tokony indram-bola amin'ny banky ho famahana ny olana sady tsy niera taminy tsika mantsy hoy aho tsy olona zao tontolo zao na olona gentilisy fa olon'Andriamanitra ama olon'Andriamanitra atsika tsy maintsy mifanaraka amin'Andriamanitra foana isika amin'ny zavatra rehetra zay atao ka efa niera tamin'Andriamanitra ve aloha ianao sady tsy niera efa nangataka lalina tamin'Andriamanitra ve ianao sady tsy nangataka lalina taminy dia tonga saina ihany izy za aloha vavaka za lefa mivavaka pastera taka le olona anankiray voamaly zao resy lahatra ozy resy lahatra atao tsaika eo fa tokony atao zao tokony ataoko izao ny sainao ny resy lahatra fa tsy namelanao amin'izany Andriamanitra ho vokana zao no mijabaka fa raha namelanao amin'izany Andriamanitra ny voaka mpandresanao no tahina be anao tamin'ny alalana vola ny banky nindraminao iny
dia lavalava nresaka teo dia tonga sainy any izy hoe diso nataony tsy natao ataony dia zao no teoko aminao satria nanota tamin'Andriamanitra ianao nanao tsy nia tamin'Andriamanitra ianao dia manaova fifonana sy fibebahana hoe tompo diso a nanota taminao aho satria tsy niera fa nandeha araka ny saiko ny andeha araka izay no everiko fa mety ny andeha araka ny kajikajiko zao a mijabaka mifonina aminao a fa diso dia hivavako anao aho ametra tanana vita fa ametra tanana miomana fa amaolan'Andriamanitra amaolana aingana ary dia zao magaga ny izy ny bebaka sy ny aiky fa diso no ela dia taorina vavaka nataoko a nisy solution magaga nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana solution tsy hitany mihitsy na ny akavia na ny akavanana fa vetivety teo nahita solution Andriamanitra nomena azy ary solution tsara indrindra halleloia dia zay matoka amin'ny teny hoe vetivety ny famelan-keloko ataon'Andriamanitra raha tiany fona sy bebaka anao androany andahota ary tapa-kevitra fa tsy hanota intsony andao azy anao iry tsika rehetra miaraka amin'reto ekipa reto a dia hivavaka tsika rehetra araka ilay nambarako teo mila manana assurance anao ao anatinao Jesosy ary mila mibebaka ianao noho ny fahotana akipimo masinao ao anatin'ny hira iarana manao azy misaotra tompo akipy ihany masinao anatin'ny hira iarana manao mariny zany lehibe ny Andriamantsika magaga ny asa miomana anotena ho a Jesosy miomana andahota misaotra mabaka ianao sakatra saina fiasanao ho amarinao eto zany androany misaotra Jesosy eo misaotra tompo akipy masika rehetra amangy azao fiangonana zao ianao Andriamanitra ary ny rehetra toka eto dia tena anao Andriamanitra no Jesosy Kristy izay fa ninony sady noraisiny amoaka azy ireo mpandresy anao
hitondra fitahina ny fiainany ianao. Hofalianao vavaka izy ary eo tsotraniny efa nataoko teto hatramin'ny fiandohan'ny taona sy ireo teny marobe izay efa navotsotro. Indro tanteranao eo amin'izany. Ianao ihany no nahita fa misy andreo olon'ireo nalota, tena nalota fandroany. Mandany zany tanteraka tsy hoe ho amin'ny fiainany intsony izy ary mijoro tsy hanota intsony. Ho amin'ny famasinana tokoa ny fiainany mendrika. Ny anehoana fahasoavana lehibe izy ireo amin'izao faraparan-taona izao. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny condition fahatelo, ny olona ataon'Andriamanitra mandresy amin'izao faran-taona izao. Ny olona eken'Andriamanitra fa hotahina tokoa amin'izao faran-taona izao. Ny olona izay hovaliana vavaka, tsy azo malina valim-bavaka fa omena manomboka androany. Ny olona anehoan'Andriamanitra ny fahatantarany ny tsodrano sy ireo teny navotsitra nataony ampanampon'Andriamanitra dia ireo olona manana finoana. Amen. Tena takin'Andriamanitra isika anana finoana. Zao no lazain'ny Baiboly Hébreux 13:21. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Condition anankiray zay. Fa na izy ianareo hoy voasoratra io manatona an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ataontsika ahoana ny anatona an'Andriamanitra hitady azy kanefa anao tsy mino fitsiny? Tsy maintsy mino anao fa misy izy, ary tsy maintsy mino anao fa mpamaly soa zay rehetra mitady azy io Andriamanitra io. Mila manana finoana ianao. Dia androany zao tomboka anareo isaintsaina hoe nanao ahoana tokoa Davida raha niata amin'ny liona, niata amin'ny orsa be. Inona zava-nisy nandresy Davida? Andriamanitra nampandresy azy. Saintsaina io zany. Nanao ahoana tokoa Davida raha niata amin'ny Goliata be, dia resiny Goliata be, resiny ny Filistina rehetra. Avy azy zany fandreseny zany? Saintsaina fa avy amin'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra riavana. Tiany daholo ny olona rehetra dia ny olona izay manompo azy. Ka androany avototsy ny teny. Raha nampandresan'i Davida Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia ampandresantsika Andriamanitra no Jesosy Kristy. Raha mihinanao dia ho Jesosy aminao androany, tongava aminao arak'izay nionao. Jesosy mihitsy no miteny, eto izy. Raha mihinanao dia ho Jesosy, tongava aminao arak'izay nionao. Halleloia. Rehefa ao amintsika amin'ny finoana, mahay manao mirakla amintsika Andriamanitra. Ary misy zavatra tsy ampozina mihitsy ho ataon'Andriamanitra tanteraka eo fiainantsika. Amen. Dia farany hanao vavaka ho anareo aho tahaka izay nataon'i Mosesy. Nisy fotoana nanota tamin'Andriamanitra ireo zanak'Israely. Ary rota farany izay tsy zakan'Andriamanitra mihitsy no nataony. Ota farany izay tsy zakan'Andriamanitra. Zany no antony natonga an'Andriamanitra nilaza ary voasoratra mihitsy ao anatin'ity Baiboly ity zany. Hoy Andriamanitra, ho arikako anatin'indray mpimaso ty firenena ity fa firenena mafiatoka. Fanangana firenena vaovao ao. Satria vita an'Andriamanitra ny manangana firenena vaovao. Dia inona ho ianao nataon'i Mosesy? Nivavaka tamin'Andriamanitra Mosesy. Nanao fifona tamin'Andriamanitra Mosesy. Hoe tompo, aza manao an'izany ianao. Aza manao an'izany amin'ireo olonao ianao. Mamialany ny eloko ireo zanak'Israely ianao. Tena olonao dia reo e. Avelao ny fatotsony, avelao ny eloka vitana. Dia
no izay vavaka nataony Mosesy izay dia namindra fo Andriamanitra. Le zanaka Israely tokony ho arigana ho anatin'ny raim-piamaso lasa nakasitran'Andriamanitra indray dia neken'Andriamanitra hoe toizy ary ny lalanareo ho any amin'ilay tany todratry nosy tantely. Dia androany zany ijoro eto ano fifonana ho anareo fiangonana, ifona ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona. Andriamanitra zao ny malala ny fiainanareo tsiraray avy. Efa voasoratra amin'ny bokin'ny Andriamanitra avokoa ny nataonareo rehetra. Dia ijoro eo ambanga aho ano fifonana ho anareo mba hamindra fo Andriamanitra tahaka izay nataony Mosesy hamindra fo aminareo Andriamanitra androany. Dia mino fa rehefa vita ny amainina rehefa avy eo dia ray saratsaina fa manomboka androany zany ao anatin'ny lisitry ny olona andresy ianao, ho tahina ianao, andray valim-bavaka ianao, andray ny fatateran-tsodrano ianao, zay rehetra mety atavamaina mafy be. Halleluia! Angatako ianareo hitsangana dia metraka ny tananareo eo amin'ny fonareo. Andriamanitra amin'ny mampanomponao ahy zay tena efa nekanao ho mpanompo tokoa, tsaroko efa taona maromaro zay no nilaza ianao tamiko fa tahaka ny hainonao any Mosesy, tahaka ny hainonao any Elia no hainonao ahy ihany koa. Tsy adiniko mihitsy zany teny zany Andriamanitra. Ka dia androany aho manao fifonana ho an'ity fiangonana ity, ho an'ny olona rehetra. Ena hatramin'ireo namanay vaovao tonga eto azy, mamindra fo aminy ianao. Na inona eloka vitana ka tonga sakana ho azy, tsy ahita ny herinao miasa. Androany mifona aminao aho, fa noho ny amin'ny Jesosy zanakao efa maty teo ambony azy fijaliana, efa nandatsika andrany ihany koa teo ambony azy fijaliana, dia mamela ny eloko ny olona rehetra ianao. Noho ny amin'ny Jesosy efa nalevina ary natsakanao tamin'ny maty, ka nekenao hipetraka ao tanakavananao Andriamanitra, mifona ho ana rehetra, dia mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao. Tena mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao. Raha eo androany dia ambaranay fa Jesosy no avokanay, Jesosy no avokanay, koa dia mamindra fo aminay ianao. Vonjeo ty fiangonana ity, avokana ho mpandresy izy noho ny amin'ny Jesosy, avokana ho mpandresy izy noho ny amin'ny teny izay efa nambara mpanomponao. Ho valianao vavaka izy reo teny izay efa navotsitray sy ireo tsodrany izay efa nambaranay mpanomponao, ataonao tanteraka amin'ny fiainany ary ho tahina daholo ny rehetra. Tompo, mivavaka aminao aho mba andray fahasoavana daholo ny fiangonana rehetra. Ho voninahitry ny anaranao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao hiteka mafan'Andriamanitra ihany isika. Atao mafy teka Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Halleluia! Amen. Dia mbola petra ho fonao indray ny tananao. Tompoandriamanitra, mivavaka aminao aho mba tsy handaira ny fanafihana ataony devoly mpiapanga sy mpanameloko ty fiangonana ity. Amampanomponao ahy ho avelako ny elony araka ny teninao zany Jesosy. Ka tsy azo ny devoly ampangaina izy, tsy azo ny devoly melohana izy, fa ianao Andriamanitra no anamarina anay rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ka dia misaotra Andriamanitra, apetrao anatinay ny fiadanana ary alatsao aminay ny fanan'ny finoana, fa mendrika ny andresy izahay amin'ny totoana diavina ity.
zany fandreseny izany no entinay mamarana taona sy mandray ny taona vaovao 2024 misaotra tompo halleloia amen epetsakana antsika no mbola nao hira anankiray ravoravoana sy faliana andehizana andao azy Alléluia. Natsika mbola iravoravo eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Tsisy ninina mataitra antsika tsato izany ve? Efa manoatra noho ny mpandresitsika eo amin'i Jesosy. Dao ary. Sosi, sauza yake soba yake sisia saloa, ameni lansi abiantana nekane inkumataje, 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 inkumataje ya. Ela mona fona kana itanze sosi, sauza yake soba yake sisia saloa, ameni lansi abiantana nekane inkumataje. Incomatece, 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 incomatece.
oatra mandre olona mitehaka tsy haiko aiza toa zany tehaka zany iza nomenareo tehaka zay rehetra mitehaka ho a dia avere le tehaka teo fa raha ho any Andriamanitra kosa tehaka ao a tsy mety le teo fataovy mafimafy ataovy tena mafy be Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleluia eno tsara ny filazana apetrako amintsika fiangonana ho anareo zay manomana fety ho androany na amin'ny krismasy dia omenareo ary efa aveo le izy raha ohatra ka anao ianareo fa raha tsy tonga ty amiko ty a dia tsy azonareo anaovana surprise hoe ty paster zay koa mba anao ty mba anao fa mila lamina daholo ny zavatra rehetra hoe ty atao androany ty atao amin'ny andro manaraka androany hariva zao a reo vehivavy amin'ny finoana dia andrainjara eto izy amen na mahafinaritra zany a andrainjara eto izy anomana fety dia amin'ny krismasy ihany koa akoatran'ireo ankizy madinika dia isy olona andrainjara anao fety eto satria fety ny andro dia mikasany amin'ny andro krismasy a ka mantsy asiana falazana lava be fa anjaranao mieritreritra hoe tokony ho avy anao sa tsy ho avy fa ny fanentanako fotsiny dia hoe omelanja ny fotoana atsiarovantsika ny natokava le mpamonjy dia Jesosy omelanja zany ataovy zava-dehibe manan-danja amin'ny fiainanao zany dia manarak'izay ihany koa amin'ny herin'ny androany no fotoana farany alahady anompotsika an'Andriamanitra amin'ny totaony ety amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny androany ho ia tena fotoan-dehibe mihitsy amin'ny herin'ny androany io ka na maraina amin'ny enina na amin'ny valo na amin'ny folo na amin'ny 12 fotoan-dehibe ny hariva moa zany dia tsy resahana etso fa tena fety mahakotrokotroka ka tokony tonga eto tsika marana ny fotoana amin'ny alan'ny fotoam-pivavahana mahakotrokotroka dia ity ny tsy voalazako taminareo hatramin'izay manao réveillon tsika manao réveillon sika alarobia faraiky amin'ny 30 volana zao ifo alakamisy voalohany volana amen na dia ity misy fanentana kely amin'ny alakamisy vao maraina 1er janvier dia mba angatako ianareo a mba anaraka ny fotoana zay ataoko amin'ny TVM zany hoe anaraka ny toriteny zay ataontsika amin'ny TVM lakamisy vao maraina 1er amin'ny 5 latsaka no mandeha ny toriteny ao dia alakamisy hariva indray ao amin'ny ASEM raha ohatra ka tsy manana radio nareo fa canal 7 no anananareo dia canal 336 no radio ASEM dia misy fampianarana ao io reo fampianarandreo zany a ho fanomanako anareo mikasany amin'le fotoan-dehibe le 4 janvier misy inona moa eto amin'le 4 amin'ny tapaboly androany zany amen na dia efa toka moa Andriamantoa ratovy mory arma pasteratsika anao fanentanana kely antsika mikasany amin'le 4 io ka dia horaintsika izy amin'ny tiavatanana mbandroso zany ka lelan'Andriamanitra